Fahenina manaraka antsika vahoaka ny Tiliara sy ny manodidina. Antsika vahoaka ny Tiliara sy ny manodidina Betroka, Betiko, Fotandrevo, Bekily, Ambovombe sy ny tariny. Eto zany maro ny tanjona sy ny projet ho an'izay atsangan'ny apôstôly Marika Tatandraza eto Tiliara. Ka noho izany manentana antsika vahoaka eto Tiliara mihitsy ny tenako mba hifidy ny apôstôly Marika Tatandraza andatsy abato azy raha izy no lany dia mijoro ny fanjakam-pisorona eto Madagasikara. Ary zany fanjakam-pisorona zany dia hampiadana antsika vahoaka eto Tiliara. Ao atiny Betiko maro ny mitaraina fa hoe tapatapaka ny jiro nanomboky ny fitondrasan'ny Hery Mampiesona dia nijaly ny vahoakany amin'ny jiro. Noho izany ry vahoaka ny Betiko andao tsika hifidy ny apôstôly Marika Tatandraza fa izy rery hany no vaholana fa ry apôstôly Marika Tatandraza no lany io tsy misy jiro jaliana azy antsony, tsy misy rano hijaliana azy antsony, ary tsy misy vola miala amin'ny pôsinao fa ny fanjakam-pisorona no miantoka an'izay lany rehetrarehetra. Andao tsika vahoaka ny Fotandrevo ihany koa hifidy ny apôstôly Marika Tatandraza fa raha izy lany mihadana tsika vahoaka rehetrarehetra rehefa faty Tiliara dia mihadana vahoaka ny Bekily. Hitanareo io Menarandra io avadika barazy io mamatsy ho an'ny Tiliara ray manontolo, ho an'ny Tiliara sy ny manodidina dia vatsiny io rano Menarandra hatao barazy lehibe io Zay ny projet ny apôstôly Marika Tatandraza sy ny projet ny fanjakam-pisorona ao amin'ny Bekily Androy. Io Menarandra io iaho atao barazy dia mihitsy no mamatsy rano ho an'ny Tiliara ray manontolo. Ary zany rano zany dia efa tsy jaliantsika intsony. Ary misy fatra tena mijaly rano amin'ny eto fatiny Toliara eto. Fa revo mijoro ny fanjakam-pisorona, mijoro zany fanjakan'Andriamanitra zany zay taritiny apôstôly Marika Tatandraza, dia mihadana antsika vahoaka malagasy. Tsy misy zavatra mampahory antsika ihany koa, na vidim-piainana zany, na rano hoanina zany, na jiro zany, tsy misy jaliana antsony. Ary ny aretina tsy fampin-tsakafo zany dia fa foana sy rava ihany koa zany. Fa condition ihany antsika mila mifidy ny apôstôly Marika Tatandraza zay hampijoro ny fanjakam-pisorona, zay hampijoro ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ny Madagasikara antsika ty. Fa zay no tanjona zay nanirany Jehovahandriamanitra azy hatongavana eto ambonin'ny tany amelona antsika vahoaka malagasy sy hampiadana antsika vahoaka ny Tiliara sy ny manodidina. Andaho antsika zalahy, andaho antsika hifidy azy, andaho hotoana antsika mihitsy indrindra fa antsika eto zanakareo eto Tiliara apôstôly Marika Tatandraza. Tohanareo, gn'an'olo azy tohagnanareo mintsaka zanakanareo, mintsaka zanakan'ny Tiliara. Ka manentana mihitsy ny tenako, manenta mavesatra ho antsika mihitsy zaha, andao tsika anoana ny apôstôly Marika Tatandraza. Ho anareo ray aman-dreny, ho anareo fianakaviana, ho anareo zoky, ho anareo zandry, andao tsika anoana ny apôstôly Marika Tatandraza hatramin'ny farany. Andao tsika hanoana anazy hatramin'ny farany. Revo tsy mety zareo Antananarivo ao mahafaka manangana fitondrana hafa tsika eto Tiliara. Zany hoe avadika indray ny fitondrana lasa Tiliara no kapitaly. Renivohitra Tiliara. Zany no tanjona rehefa tsy mety ny ao Antananarivo. Ka zay tanjona zay tsy maintsy tanteraka zany raha mbola Jehovahandriamanitra ihany no naneraka ny apôstôly Marika Tatandraza eto ambonin'ny tany, ka andao tsika hifidy azy. Andao mihitsy atsika hanoana anazy. Indrindra ho fanareo ray aman-dreny, zanakareo Tiliara apôstôly Marika Tatandraza. Tohanareo izy, matono ny Jehovahandriamanitra nanangana olona anankiray avy eto Tiliara. Reharehanareo eto Tiliara zany. Reharehanareo eto Tiliara hoe zanakay no hanangana tanjona, nanangana projet matanjaka eto aminay. Andao tohanantsika ny ray aman-dreny ny zanakareo, tohanareo ray aman-dreny ny zanakareo. Fa raha izy lany mihadana antsika vahoaka malagasy eto Tiliara, mihadana antsika vahoaka malagasy manerana Madagasikara. Tsy eto Tiliara rery ihany fa i manerana ny Madagasikara ray manontolo dia mihadana avokoa raha apôstôly Marika Tatandraza no lany. Ary tsy misy zany fitiavan-tena zany fa mitovy, mirindra ny fitondrana satria fitondrana avy any an-danitra no mitoetra eto ary lalam-panorenan'ny lanitra zany fa tsy lalam-panorenan'ny tany. Ka noho izany manentana antsika reo tompoko, manenta mavesatra antsika ray aman-dreny eto Tiliara, zokinay, fianakaviananay eto Tiliara, ray aman-dreninay, ray aman-dren'ny apôstôly Marika Tatandraza, tohany zanakareo, tohany fa reharehanareo eto Tiliara mihitsy ny fisiny apôstôly Marika Tatandraza. Ka noho izany fijaliana makasika ny sakafo zany dia tsisy tsony.
Fijaliana makasika ny aretina sy ny hoe atsika vahoaka ny tiliara de ambanimbaniana mihitsy reto tsy mahay ninina zany de fa foana zany raha ny fanjakam-pisorana mijoro ary tsy maintsy mandeha mianatra daholo ny zanakansika io ihany monko ny ambanimbaniany androntsika makasika hoe ampitandroy tsisy zavatra hay ka heto zany le tandroy mihitsy no fidiny Jehovahandriamanitra ka izy ny fidiny Jehovahandriamanitra ampamentra zareo manan-karena manam-pahaizana ao Antananarivo ao ka noho izany andao atsika hanohana anazy fa avy aminareo ray aman-dreny no mahatonga an'izao zavatra zao mandeha avy amin'ny fanohanareo ray aman-dreny any apôstôly Marika Tatandraza heto Tiliara no mahalasa an'izao zavatra zao no mampipoka sy mampijoro an'izao fanjakan'Andriamanitra zao zao fanjakam-pisorona zao haingana de haingana ary apôstôly Marika Tatandraza no vahaolana farany de farany ho an'ny Madagasikara manentana antsika tompoko zanakareo eto Tiliara manentana anareo vahoaka ray aman-dreny eto Tiliara tohanareo ny zanakareo apôstôly Marika Tatandraza fa zanakareo izy io reharehan'ny firenena eto Tiliara reharehan'ny Madagasikara ihany koa mankasitraka antsika zao bekily ihany koa satria zanaka bekily ihany koa apôstôly Marika Tatandraza taranaka ny Tiliara manentana anareo mba hanohana anazy hatramin'ny farany anareo aza mihaino fendakilosy tokana zany aza mihaino fanaratsian'olona zany raha ny fanaratsian'olona tokony efa maty Marika Tatandraza kanefa noho ino noho avy amin'ny Jehovahandriamanitra mbola velona ihany izy satria mbola tsy tanteraka le tanjona zay hajorony eto ka noho izany manentana antsika vahoaka manentana antsika rehetrarehetra amin'ny Toliara sy ny manodidina ny tenako mba handatsabato azy fa raha ny Tiliara rehetrarehetra no mandatsabato azy manaraka ho azy ny firenena rehetrarehetra manaraka ho azy ane i Madagasikara zany revotsika Tiliara foana no mitsangana ataovy karana ataon'ny fahatongavany reny député 370 reny no hataontsika mandresy latra ny vahoaka eto Tiliara makasika ny apôstôly Marika Tatandraza ka manentana re tompoko manentana miangavy an-tanandroa mba hanohana ny apôstôly Marika Tatandraza ho an'ny vahoaka eto Tiliara ny tenako zany no hafatra ary zay no fanentanana kelikely vitsy de vitsy ho antsika vahoaka ny Tiliara ary misy matoky ary manantena ny fiara-miasa zahay ho anareo ray aman-dreny ao Tiliara ihany koa mankasitraka tompoko